Miarabantsika tsirairay tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity maraina talata ity. Misotran'Andriamanitra isika mbola nomeny tombonandro indray fa tsika miaona aminy, fa tsika mandray ny famindrampony ihany koa. Irina dia ahatonga anao anakaiky an'Andriamanitra hatran'izany ary ny azahoanao hery amin'izao maraina izao. Alohan'ny hidirantsika amin'ny fandraisan'ny ten'Andriamanitra io dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra mbola velom-pisaoranao izay amin'ny fitiavanao sy ny fitantananao anay. Misaotra indrindra ireo izay manome ny tombontsoa lehibe indray amin'ity maraina ity dia ny fandraisana ny teninao. Aoka hiasanao tokoa ny izahay ary ambolenao zava-tsoa amin'izao maraina izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao fiangaviana amintsika sy ho antsika. Raina amin'ny fitomanina toko fahatelo ny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo manao hoe ny famindrapon'i Jehovah no tsinalany rehetra antsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany, vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Amen. Aoka ho mpamindra fo ianareo, mba ho tahaka ny rainareo mpamindra fo, hoy ny Lioka toko fahenina. Omeny tompo mandraka hariva voninahitra amin'ny alalan'ny fandraisana azo mpiara-mombona antoka aminy ny olombelona anankiray. Feno fahasoavana sy famindram-po ary fahamarinana amin'ny fon'i Kristy. Ory noho ny fahoriana rehetra manjo ny vahoakany izy ary tokony hangoraka ny hafa isika mba hahita fifaliana amin'ny fanatonana amin'ny fahalianana feno hatsara-panahy, mba hameny ferin'ireo izay noazan'ny tanana tsy mifatotrovan'ilay mpanimba ka navelany toratorana. Tokony ho vonona ny anasitrana ny ratra nataon'ny fahotana isika. Atsika Andriamanitra ao amin'ny Kristy ary tsy mety ritra ny haben'ny fitiavany sy ny famindram-pony. Ireny tokoa ny azahoany rehetra, misitraka ny zavatra rehetra nataony ho an'izay te azy ary asainy izao sy anao mba hiombonina hatraminy. Ny fahasambaran'ny lanitra dia ny mena an'izay rehetra tian'Andriamanitra sy tiany mpiara-belona aminy tahaka ny tenany. Tsy ho andeviny fahotana intsony ny lehilahy sy ny vehivavy raha toa izy manalavitra ny manamanitina nefa feno fitaka satana ka mibanjina maritra ny Kristy mba hahita sy hatakatra ny fitiavany. Izy fahazarana vaovao hiforona ka handamoaka ireo foronana mahery vaika ho amin'ny ratsy. Mpandresy ny mpitarika antsika ary mitarika antsika ho amin'ny fandresena azo antoka izy. Ny solovavantsika i Jesosy dia mitalao eo anoloan'ny seza fiandrianan'ny rainy ho antsika ary miangavy ny mpanota koa izy ka manao hoe miala fa nahoana moa no te ho faty ianareo? Tsy nataon'Andriamanitra ho azo tanterahana tamin'ny alalan'i Kristy avokoa va ny zavadrehetra mba niesorana antsika ho amin'ny famitany satana? Tsy mpamonjy mitsangana tamin'ny maty fa izy velona mandrakizay mba hanao fifonana ho antsika. Tsy manohy mandraka hariva ny asa fanavotana lehibe nataony amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahy masina eo amin'ny fo tsirairay va izy? Mbola mikendry ny seza fiandrianan'Andriamanitra hatrany nitsipiky ny famindram-po ka milaza marimarina fa hanana fiainana mandrakizay ny fanahy tsirairay izay mino an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana ary isika tsirairay avy dia antsoina ihany koa isalahy ao anatin'izany mba ho mpanompo vonona isika ary ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny alalantsika tsirairay avy. Ingany mba hitondra hery ho anao izany ary tonga anao ao ambonin'ny sahany famendrehana, ao ambony fitarihan'ny Tompo hatrany. Vavaka isika. Sotro anao izay iray hoany amin'izany teninao izany. Gataka aminao mba handrotsaka ny fanahinao masina aminay ary ihany koa ny mba hahatonga ny mpiasa matoky eo aminao, aharitra amin'ny fanompoana ary ihany koa hanao ny izay rehetra andrahanao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saru vile,
iaro